Mandravatsika menakavy amin'ny anaran'ny tompo a. Zava-dehibe ny ananatsika ity fotoana lehibe ity indray izay seminaire goavana ho tanterahantsika mandritra ny volana février iray manontolo isaky ny asabotsy. Nandritra ny andro maromaro dia tsy niaraka teto tsika ary tsy nisy fanentanana na inona napitaina teto fa noho ny fahasoavan'ny tompo dia misy an'ity séminaire lehibe natao ho an'ny tanora rehetra tsy akanavaka, jeune conquérant zay no anarany. Zany hoe raha fitina tsotsotra dia hoe tanora mandray, mandrombaka, mandova ny fitahin'Andriamanitra. Hatramin'izay dia ohatran'ny hoe fijerin'ny olombelona, ny fijerin'ny olona. Dia raha vao tanora mivavaka dia tanora miraikiraiky. Zay ny fiheveran'ny olona. Raha vao tanora mivavaka dia tanora manakambakaina. Rehefa hoe mivavaka ianao dia tanora voasasato-doha, tanora tsy maharaka toetrandro. Fa izay mihitsy ny tiantsika ho depasena, ary izay mihitsy ny tiantsika ho defihena. Mila mametraka defitsika fa tsy zany ny tanora mivavaka, tsy zany ny tanora manana an' Jesosy, fa ny tanora manana an' Jesosy dia tanora conquérant, na tanora mandray, mandova, mandrombaka ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra. Rehefa mijery ny baiboly iray manontolontsika dia mandrakariva manavanana an'Andriamanitra kokoa, manavanana an'Andriamanitra kokoa ny mifidy tanora ho ampiasaina. Ny mifidy tanora ampiasaina dia manavanana an'Andriamanitra kokoa ny mifidy karazana tanora. Tsotra le antony, ny tanora dia mora mandray zavatra par rapport amina olona efa lehibe. Le olona lehibe tsy hoe tsy manao zavatra, ny olona lehibe dia olona matotra, ny olona lehibe dia efa manana expérience, ny olona lehibe dia efa nahita zavatra marobe tamin'ny fiainana. Fa ny tanora kosa, ny opportunité ananan'ny tanora, ny tanora mora mandray zavatra, ny tanora aktifa kokoa, ny tanora afaka manao zavatra matanjatanjaka kokoa ny tanora par rapport amina olona lehibe. Ary ny tanora sa mandray fanapahan-kevitra kokoa, sa mandray fanapahan-kevitra kokoa raha oharina amina olona efa lehibe. Ary ny tanora dia manana rispo kokoa rehefa ao anatin'ny hery, ao anatin'ny tanjaka. Ny tanora dia afaka mavita zavatra. Hitantsika ane zany e. Rehefa mijery ny mpanao baolina ianao a, mpanao baolina international, akoatran'ny hoe vétéranga, fa ny mpanao baolina rehetra tsy mahita mpanao baolina efa antitra zany ianao na lehibehibe ohatranay, fa mbola ao anatin'ny fatandrorana daholy. Ny mpanao fanatanjahantena zay afaka mandrombaka ny amboara dia mbola tanora daholy, na mpanao basket io, na mpanao marathon io, na mpanao tennis io, na pilomano, dia mbola tanora daholy. Ireo karazana tanora zay mikirakira ordinateur, ireo tanora zay mikirakira ny teknôlôjia, ireo olona ny tiako resahana, mikirakira ny teknôlôjia, dia tsy izy akory fa tanora ny akamaroan'izy ireny. Tanora afaka mavita zavatra. Zany no natonga ny tompo, natonga fanahy masina zay nametraka vision irangeza be indray amin'ity volana février iray manontolo ity, manomboka ny 3 février, 10 février, 17 février, 24 février ho avy izao. I séminaire manokana ho an'ny tanora zay mihitsy le loha hevitra, tanora ho any an-danitra, tanora miaina amin'ny fahamasinana, tanora mivavaka nefa mahatsangana orinasa, tanora mivavaka nefa manan-karena, tanora mivavaka nefa afaka mandeha lavitra. Ny défi apetrakintsika dia zao e, be da be ny tanora tsy mivavaka, mifoka rongony, misory-toka. Any am-pianarana izy miaraka amin'ny adalana, manao sipa, miliba, miloka,
nefa mieritreritra fa ho lasa président izy ndray andro any, mieritreritra fa ho lasa patron izy ndray andro any, feno tatouage ny vatany ao anatina mibala milalao vehivavy milalao lehilahy, nefa mieritreritra izy fa ho lasa patron indray andro any. De maika ave fa ianao mpivavaka, maika ave ianao tsy mifoka, tsy misotro, tsy manao adalana fa mivavaka, de manaiky ho ambakaigny izao tontolo izao. Te ame toro-hevitra, te ame fampianarana ho anao izay. Maro ireo tanora zay nanomboka nandray ny fampianarana tao anatina andramako mihitsy moa ty tao anatin'ny 2 taona, ary sady nanome fampianarana ho an'ireo tanora ireo, nandetika tao am-potsain'ireo tanora ireo fa ianao ho lasa PDG, ianao ho lasa patron, ianao hatsangana orinasa, tsy maintsy zay ianao. Zay foana ny fampianarana naverimberiko ho an'ny tanora tao anatin'ny 2 taona heritaona mahery teo zay, sady mitsoja an'ireo tanora ireo. Misy vokany, misy vokany reny fampianarana nozarainay reny, nisy vokany. Ndao anaraka an'ity karazana partage kely sy ty karazana témoignage kely n'ity tovavy anankiray ty tsika aloha melohany anoizako ny zavatra tiako ampitaina. Vahintsika eto malala tiana ny anarany, mbola tanora de tanora. Manona fiadanany tompo any malala tiana? Manana fiadanany tompo aminao pasteur de fiadanany Jesosy koa atsika rehetrarehetra zay manaraka an'izao fandaharana zao. Angamba am'izay resaka hoe tanora zay tsy madiso ny manontany ihany ny taonany malala tiana. Firy taona malala tiana zao? 24 ans zao. Efatra amby 20 taona malala tiana, tondra fijoroana vavolombelona. Makasika indrindra ny atao hoe fiainan'ny tanora sy ny hoavon'ny tanora. Ankehitriny manko ny zavatra fantatsika, zay ny antonyity séminaire lehibe ho an'ny tanora, hoe tanora ho any an-danitra, tanora miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tanora mahatsangana orinasa, tanora manan-karena. Zay mihitsy ny tena tanjona zany amin'ity séminaire mandritry ny ray volana ity. Mbola tena tanora malala tiana fa efa raha fantatra de efa manana ny orinasa manao ahoana moa zany zao nefa tafatsanga ny malala tiana amin'izao fotoana zao? Zay zany de mpanao vente en ligne, de manao resaka styliste, toy ny robe, ny jupe sy ny sisa de amin'ny Facebook eny atreto no mivarotra. Karazana manao confection reny zany nareo? Eny tompo. De efa manao firy taona teo zao na firy volana no nanangana malala tiana n'izay orinasa izay, orinasa kely? Nanomboka mars 2023 zany no nanangana le izy. Zany hoe vao herintaona latsaka zay? Eo amin'ny 6 volana zany zay raha azoko? Eny tompoka. Nanangananao le izy? De manahoana nefa zony no fahatsapanao ny fandehan'ny orinasa kelinao amin'izao fotoana zao? Voninahitra aloha an Jesosy fa tena miroborobo le izy tsy ny hoe eto amin'ny tsy eto Antananarivo ihany maka fa na avy any faritra sy sisa rehetrarehetra de maka daholo. Nitady machiniste zay satria mila ampitomboina le izy fa efa tsy maharaka. Tsy maharaka amin'izao? Tsapa hoe mandeha tsara le izy? Ie. De mba hita hoe mety tsara? Mety, tena mety. Tsy nieritreritra hoe anangana tsena ve na ana fa de hoe mivente en ligne ihany? Tao ihany aloha ny etombohana. Tao ny etombohana? Fa ato ato zany efa misy botika isokatra. Efa misy botika isokatra? De efa mandeha tsara ny orinasa? Tena mandeha. Ahoana malala tiana satria arak'izay moa zany ny antony tena tongavanao eto mba azonao fariparitana aveo ny lalana ny izoranao fomba nanangananao azy hoe natonga anao nanangana an'le ny parcours-nao natonga anao nanangana an'ity orinasa am'ty?
Tamin'ny voalohany aloha tsy dia nila hoe satria matetika mantsy ny olona rehefa hoe hanangana zavatra izay dia tonga dia any amin'ny vola be foana no eritreretiny hoe zany vola sotra izany fa tamin'ity izany dia juste hoe téléphone fotsiny no nampiasaina dia izay zavatra ahita ao an-tsaina dia nareo zao raha ohatra izao ny hoe efa misy manaraka ny page dia nareo ngamba mahita fa tsy nila fond be fa juste hoe robe iray dia jupe roa no nentom-boako nanaovako fanandramana izany tena nisy ifandray zany satria raha tsika malala fa ny zavatra rehetrarehetra amin'izao dia mikatso daholo na vatro na resaka hoe service fa hafa mihitsy izany le mivavaka dia manaraka ny fampianarana rehetrarehetra sy ny toriteny dia arak'ilay fampianarana ato am-piangonana ireny hoe ny tanora rehetrarehetra enina sy ny tanora fa ray aman-dreny dia samy anana ny orinasany manokana daholo na koa hoe samy PDG daholo dia arahana vavaka koa ilay izy dia arahana ny fampianarana rehetrarehetra satria samy hafa be zany samy hafa za zao mahita olona manohatra anahy ihany fa tsy mitovy le fandehany tena herinao hoe reny le tsapanao zany hoe nisy reny le fampianarana toriteny tena reny mihitsy no arahana tsakany sy andavany dia efa mety ho azy satria manko zao manko zao ny olona tsy manam-bola dia tsy mieritreritra n'izany hoe andeha hividy akanjo isaky mihetsika izany fa rehefa fotsiny hoe manao ampafolo-karena sy manaraka ny fampianarana dia misy mividy foana le izy sorana ny tompo zany dia mandeha tsara ny orinasa amin'izao fotoana zany mandeha tsara sorana ny tompo zany rehetrarehetra zany tena hoe izay moa no antony mihitsy satria anentanana ny tanora hoe afaka miala eo amin'ny toeranao ianao be da be manko ny tanora ny hoe iandry ray aman-dreny dia hilahatra dossier dia hitondra dossier milahatra hitady asa dia ohatrohatran'izany fa tsika moa naverimberina isan'andro ny ten'Andriamanitra tam-piangonana ato hoe tsy voatery hiasa amin'ny karana tsy voatery hiasa amin'ny sinoa ianao fa ianao afaka matsangana tsara ny orinasanao dia vavolombelona zao tovavy ataony loantsika izao hoe miainga tsy miainga tamin'ny vola be zany ry raha azoko tsara tsy mila vola be le izy fa juste hoe ianao vonona fotsiny dia matoky an'Andriamanitra dia nefa amin'izao efa matanjaka tsara efa mitady piasa vitsivitsy nareo ohatrany isorana ny tompo izany fa dia inona ny afatra azo malala tia nampitaina ny mpijery antsika sy ny tanora indrindraindrindra amin'ny katoko ty séminaire nomboka amin'ny sabotsy avy zao ty ny afatra tiako ampitaina zany dia izao toy izy manombo na dia kely ary ny ananana alleloia sorana ny tompo zany dia ankasirantsika menakavina anaraka izay fijoroana vavolombelony malala tiana zay mbola tanora dia tanora mbola tsy manana tokantrano kanefa ny aingy amin'ny tsy misy fa ny aingaiaingy io tamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana ary ny tsodrano ireny dia hotahin'Andriamanitra makasitraka malala tiana dia tahiny tompo pasteur dia makasitraka atsika rehetra koa izay ny amin'iny fijoroana vavolombelona sy ny zavatra hiteny mbola marobe mandritra ny terina mandritra ny ray volana dia hitondra témoignage na tanora eto foana tanora 24 ans 23 ans 22 ans 18 ans 19 ans dia ho hitatsika eto daholo reny témoignage reny fa tena voaray an'ny ankizy ilay fampianarana voaray an'ny ankizy ilay toriteny voaray an'ny ankizy ilay tsodrano ary tsy hoe iny zao tanora mbola tsy manambady fa maro amin'izy ireo vao vita mariage dia natsangana orinasa ary zay mihitsy moa ny kendrena amin'ty zavatra kendrena zay mihitsy ny vision zany raha lasanabavy tena azafady tena miady amin'izany mihitsy hoe ho lasa andevon'ny olona vahiny ny malagasy ny tanora malagasy ho andevon'ny sonoa dia hiasany amin'ny sonoa
hiasa hitady anatra dossier any amina orinasana maorisiana, anatra dossier ary amin'ny orinasa zone France, anatra dossier ary amin'ny karana, anatra dossier any amina vazaha, de ilahatra zany de ho lasa tena azo atao tsara ny miala am'izany. Fa azo atao tsara ny hoe zanak'Andriamanitra ianao, ho any an-danitra ianao, miaina amin'ny fahamasinana ianao, tsy mampirafy ianao, tsy manao adalana ianao, mivavaka ianao fa ianao koa manan-karena, mivavaka ianao fa ianao koa manana orinasa, mivavaka ianao fa mampiasa olona. Ohatran'le fijoroana vavolombelona tovavy teo, de nanomboka 3 taona izy nanangana ny orinasa, 4 taona izy zao izy mba efa manana mpiasa vitsivitsy ary vao tamin'ny herinandro teo izy nanao annonce atao am-piangonana fa mitady olona machiniste mahiresaka amina ino izy ty manao confection sy ny rehetrarehetra, zavatra ohatra zany. Ary ozaraina ny ino izy ty ny expérience, ny tetin'Andriamanitra. Rehefa mijery anao ny baiboly ray manontolo, hitanao fa rehefa nifidy Andriamanitra de ny akamarony amantsy anao de nifidy ny tanora izy. Rehefa nifidy Andriamanitra ny hanavitra ny zanak'Israely de Samson tao anatin'ny fahatandroana. I Samson zay mbola tsy nanambady, izy no nifidian'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany hoe hitarika hamonjy ny zanak'Israely eo amin'ny fampijalian'ny Filistina, de Samson no nifidiany tao anatina fahatandroana. Rehefa nifidy Andriamanitra lehilahy hamonjy ny zanak'Israely de nifidy an Gideon izy, mbola ao anatin'ny fahatandroana, mbola tao anatin'ny fahatandroana. Fatatsika ny tantaran'i Josoa fa Josoa nandritry ny fahatandroana de nanaraka amin'ny Mosesy foana izy. Ary rehefa maty Mosesy, tsy teo tsony Mosesy, de Josoa no nandimby amin'ny Mosesy. Rehefa nifidy Andriamanitra de nifidy an Josefa zanaky Jakoba, hanavitra ny zanaky Jakoba iray manontolo, de Josefa no nifidiny, Davida no nifidiny, Daniel, Sadraka sy Mesaka ary Abednego, vakio ny bokin'ny Daniel toko voalohany. Fa Sadraka, Mesaka, Abednego ary Daniel zatovo efatra amin'ny rahalahy ozy izy mivolaza baiboly, zatovo. Andriamanitra dia rehefa mifidy ka ampiasa olona de mifidy tanora izy. Ary anisan'ny defi apetrakintsika ao anatin'ity séminaire indray mandeha ty de zao, na de mbola mpianatra ary ianao mpianatra, be da be manko mpianatra am'izao fotoana zao no sahirana ny ray aman-dreniny. De ny ray aman-dreny efa sahirana, izy mbola metehitra n'le ray aman-dreny sahirana. Le ray aman-dreny efa reraka, le ray aman-dreny tsy manam-bola, sahirana amin'ny écolageny, sahirana amin'ny famelomana azy, mbola metehitra n'le ray aman-dreny efa reraka, efa sahirana. Fa ao anatiny ity séminaire ny tanora indray mandeha ity, na de mbola mpianatra ary ianao de afaka anohana ny ray aman-dreninao, fa afaka hisy loharanom-bola, loharanom-pahasoavana. Ianao mianatra, mbola analabaka manomana classe de première, fa possible ny atonga anao hoe sady mianatra ianao no tahin'Andriamanitra, ary be da be ankizy ohatra zany, be da be tanora ohatra zany ao amintsika ao, mbola mianatra, mbola ao anatin'ny fianarana, nefa sady mampidi-bola. Tsy mijanona ao anatin'ny hoe fitarainana sy le mitazapotsiny sy miandry tolorapotsiny sy miandry amin'le hoe aloha miandry ny fitahiny tompo eto, fa mila mandray fampianarana. Inona ny lalana tokony ale, inona ny dingana voalohany tokony atao, fa sahako ny miteny tompoko, sahako ny milaza amin'ny anaran'i Jesosy fa mandritry nyty volana février ray manontolo ity, izay adina tanterahantsika nyty ino izy ty séminaire goavana ity mandritry ny 4 sabotsy io, sahako milaza fa tapitra ity ray volany ity ry tanora malala, tsy maintsy mahatsangana, tsy hoe mety fa tsy maintsy mahatsangana ny orinasanao ianao. Tanora be da be mbola veriko aminao ihany, be dia be amanjatony no
mijory vavolombelona ary manomboka hitanao ny fiainany hoe le niainga tary amin'ny tsinotsinona tary ny manomboka mety sy tahin'Andriamanitra. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao a mitondra mambavaka anao izay. Andriamanitra te hampiasa tanora ary ao anatin'ny fatanorana ozy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe aoka tsy hisy anao tsinotsinona anao ny amin'ny fatanoranao, aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao ny amin'ny fatanoranao, aoka tsy ianao le olona mitaingy tambo, aoka tsy ianao le olona mivarilavo any amin'ny toka any amin'ny rongony sy ny roro. Zaho ara lasedina bavy tena miteny aminao zao ny tokony ararotonao zao. Tanora maro eny tsika kory tsy hoe faly amin'izany, tsy faly amin'izany tsika fa tanora maro amin'izao fotoana zao ny varina any amin'ny adalana, varina any amin'ny fifohana, varina miliba. Tokony eo anao mahay miprofita hoe ny tanora namanao any anaty adalana, za kosa miazakazaka aminao objectif, miazakazaka amina anatanteraka ny visionko, miazakazaka anatanteraka ny tanjony. Manoloana ny tanora maro ny amo tena ny fiainako ny zaraiko ny tanora tamin'ny andro ny fatanoranay be da be amin'ny namako, ny varina mampiaraka, varina ny naty adalana, varina ny manao kilalao, varina ny ata amin'ny fatanorako, fataro tsara ny cible tokony hotratrariko sy ny zavatra tokony hotratrariko. Ary zany natonga atsika za zany tena miteny ozy izy le fiteny malagasy hoe tanora ratsy fiary anty zavo ratsy loka. Tandremo ny hoavinao. Ny tompony ahitantsika sabotsy 3 février metoy ny 10 17 24 février ity séminaire mandritry ny ray volana ho an'ny tanora rehetrarehetra ity. Izy io a dia eto amin'ny 3 frère ny rehefa nambohy janahary no iainga ny fampianarana fa ho anareo atia bypass dia amin'ny temple de la foi bypass dia tonga dia manaraka direct ihany koa atia nina ihany koa atia amin'ny Jerosalema Karobato ary sy faritraritra manodidina dia afaka manaraka direct izay fampianarana mahakasika ny séminaire ny tanora izay. Ny tanora resahana eto tsy ny tanora tsy manambady ihany fa misy amintsika nefa manambady ary efa miteraka possible ianao afaka anatrika n'ity fotoana lehibe sy goavana ity. Ny olona lehibe akory tsy hoe tsy tian'Andriamanitra na tsy hoe tsy ampiasain'Andriamanitra. Ny olona lehibe akory tsy hoe tsy ho tahin'Andriamanitra ihany koa ka tsy hoe na hoe koa tsy handray fahasoavana fa kosa tsapa hoe ny tanora mora mandray zavatra aingana dia aingana, mora ampitaina zavatra aingana dia aingana ary mino fa hisy accélération, hisy hafanganam-pandeha tsy ho takatry ny saina ao anatin'ny ray volana. Ianao no afaka hanampy ny ray aman-dreninao, ianao no afaka hanampy ny fianakavianao possible zany raha lasaina bavy amin'ny zavatra zay azonao iaingana. Ho tahin'ny tompontsika rehetra mankasitraka tompo. Grasiany ianarako ny amatara ny be sy ny maro ahy dia ny fizarako sy ny fampianarako ny teny anglisy amin'ny réseaux sociaux. Ny pejiko moa zany dia English with Gracia noho ny fahasahiranana sy ny olana nisy teo amin'ny fiainanay. Rehefa nandeha ny fotoana dia noho ny fitahian'Andriamanitra moa zany dia vita soa tsara ihany ny fianarana. Dia tao aorian'izay nanomboka ny tady asa fa tsy nahita asa mihitsy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nandray ny fampianarana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra, nanomboka nanangana ny pejy. Dia isaorana be dia be Andriamanitra fa ny vokatra izay dia amin'izao fotoana izao mandeha tsara ny asa ary izao mba manomboka fantatry ny olona izao amin'ny resaka fampianarana ny teny anglisy. Ankino eo ampelantanan'Andriamanitra ny fatanoranao tanteraka, ny asanao, ny hoavinao fa tsy hanenina ianao ary afaka ny havita zavatra
goavana ary afaka fitahina ho an'ny hafa ihany koa ny fisianao rehefa manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Fa nefa ny anarako 5 taona misehatra amin'ny alalan'ny varotra. Raha ny volany angiana dia kely dia kely fa noho ny vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tsodrano izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia ankehitriny voninahitra ho an'ny tompo fa nahazo fiara, nahazo trano. Ka teny aminao tanora manao hoe na dia tanora azy ianao dia afaka navita zavatra ao amin'i Jesosy, na dia tanora azy ianao dia afaka andeha lavitra. Izao no raha ndray manampy so tanora mpandraharaha tompona orinasa. Io orinasa io izay nitomboka tamin'ny kely fa ankehitriny anefa dia miroborobe ny orinasa, miakatra ny chiffre d'affaires, mampiasa olona maro ary mamokatra vokatra maro izay efa miparitaka manerana ny nosy sy any ivelany. Mitombo ihany koa ny mpiara-miasa sy ny orinasa vahiny izay miara-miasa aminay. Izany rehetra izany dia no fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatokiana azy, ny fankataovana sy fampiarana ny torolalana ny mpanompony, ny fahazotoana manompo azy ary ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Natokony tompo tamin'ny kely izahay ary nataony ho mpanapaka amin'ny be. Fetana tompo daholo tompoko. Tokony anarako 5 taona. Manasa antsika tanora rehetra ho avy mandritra n'ity seminaire ho an'ny tanora ity fa tsy hanenenanao ny fahasoavana izay ho raisinao mandritra n'ity ray volana ity. Mijoro vavolombelona amintsika ako fa raha ny angiana dia tena tao anatina fahasahiranana, tao anatina fahantrana niaraka tamin'ny ray aman-dreny fa rehefa nitohina nompo ny tompo dia ny tompo manandratra, ny tompo mitaha. Ny angiako voaloha niasa tamina organisation internationale anankiray teto Madagasikara dia ny karama kely nandritra ny volana maromaro niasana tao nentina ny ainga, nahodina tsikelikely mividanana tomobile dia nahodina dia mahagaga ny fitahin'ny tompo fa tonga amina centaine de millions maro ny vola. Dia amin'izao fotoan'izao efa manana fiara, tahian'Andriamanitra, misehatra amin'ny alalan'ny varotra sy zavatra maromaro dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Manasa antsika tanora tsy hanenenanao fa tongava maro tsika rehetra tompoko. Tahian'Andriamanitra daholo tompoko randriana tenena Rador Jean Joagnes 23 ans mbola tsy manambady noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny torohevitra tsodrano fitondrana mambavaka ihany koa izay nataondreo ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-nofo dia mba voafidy ho gérant ana succursale anankiray ana orinasa ngeza be manerana an'izao tontolo izao ho représentant local eto Madagasikara. Orinasa izay efa manana filiale sy sampana be dia be manerana ny Afrika, Europa, nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho taminao teo dia voafidy ho gérant an'izy ireo eto Madagasikara ny tenako. Tsy andanin'izany dia miasa ihany koa en tant que assistant administratif amina orinasa anankiray eto Antananarivo. Tsy nionona tamin'izay anefa fa niezaka nitady loharano hafa dia mivarotra eo ihany koa ny tena mivarotra produit maromaro ampidiram-bola satria ny asan'Andriamanitra mila vola. Izany rehetrarehetra izany tsy noho niezaka eo ihany niezaka, tsy noho ny fahaizana na dia mianatra sy nandrato fahalalana tany an-tsekoly aza fa nisy ray aman-dreny tao ambadika tao nanoro-hevitra, nitsodrano, nitondra mambavaka, nampianatra tamin'ny lalana tokony izorana sy tokony aleha, nanoro rehefa misy tsy mety, nanoro rehefa misy sosikevitra sy torohevitra dia tsy nifiny izy ireo azy samy rery fa nozarainy dia mba tahaka izao ny tena androany mankasitraka tompoko tahian'Andriamanitra daholo.